Ankafaliana trano no ahafahana mizara an-tenan'Andriamanitra sy mizara vaovao amintsika tsirairay avy ao anatin'izao sehatra izay nametrahan'ny tompo ho fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra zao izay mifantoka amin'i Jesosy Kristy miomana iaona amin'Andriamanitra ao izay mission izay apetraka Jesosy atao mba ampiomana ny olona tsirairay avy ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ary tonga azo vonona ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany izay andro lehibe, andro mpanafahana ary andro ny fiderana, androm-pifaliana ho an'ireo tafahomana, fa androm-pahoriana, andro mahafadiran'ovana ary andro tena mampahory ho an'ireo izay tsy tafahomana. Te hitsarika anao kely ao amin'ilay tantara niresahan'i Jesosy rehefa ho avy izy. Tsy tantara moa zany fa faminaniana ny tenenin'i Jesosy hoe amin'izany alina izany ozy izy dia isy roa mpandriana, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa any an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa mitody vary, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Zany hoe misy fisarahana zany eo amin'ilay fotoana izay iverenan'i Jesosy zay hoe isy ho tafakatra, isy ho taraiky. Zay le hoe fampisarahana zany, zay le fampankarana. Dia misy koa le tantara ao amin'ny fanoharana ataon'i Jesosy amin'ny Matio 5:20 hoe virjiny 10 niomana hitsena mpampakatra fa naharitra ela ny mpampakatra dia sondritory daholo izy 5 fa napiavaka an'izy sondritory daholo izy 10 fa napiavaka ny 5 tamin'ny 5 ny ray endry ny ray adala. Napiavaka an'le 5 endry dia zao na dia natory azy izy ireo dia nisolika fitaiza ihany tao. Nisolika fitaiza tao zany hoe mbola nisy réserve atao zany, mbola tao ny fanamasina. Fa le 5 adala dia natory dia renoka dia tsy tao tsony ny fanamasina. Tsy tao tsony le solika zany, tsy nisy tsony ny jiro iretany rehefa dia hitsena mpampakatra. Dia amin'izao fotoana izao zany, ry fiangonana malala an'i Jesosy Kristy, ry olombelona rehetra eto tany, dia fotoana mampatory, fotoana ny alina zany zao. Tsaroko le ten'Andriamanitra zay hoe ry mpiampino tohin'alina moa izao. Zany ao anatin'le alina masondritory zao. Any amin'ny Matio 5:20 iny dia hoe ary noho ny mamaton'alina dia nisy feo nikikika hoe indriny mpampakatra. Zany hoe ao amin'izao alina zao tandremo miambena aoka hiarina dia ifo, fa amin'izao alina zao nisy feo mikikika tampoka hoe indriny mpampakatra. Ka raha ohatra hoe sanatriny zany izao zay milaza fa fiangonan'i Jesosy, izao zay milaza fa virjiny 5 nefa zaho tsy manana an'le solika natory ary rehefa tonga le fotoana tsy ao le fanamasina tsy miakatra, tsy tafiakatra satria io fanamasina io ny marika ahitana fa zanak'Andriamanitra. Voalazan'ny ten'Andriamanitra ny Efesiana hoe ao aminareo no nasiana tombo-kase ny fanamasina rehefa nino. So zany tombo-kase zany manamarika fa an'olona ianao, manamarika fa efa misy tompony ianao, manamarika fa efa ao ianao zany. Nefa amin'ny fotoana anankiray tsy misy solika, tsy misy le fanamasina, tsy misy an'le fanatrehan'i Jesosy dia rehefa tsisy zany dia inona ny ao? Fahotanany ao, fitiavam-bolany ao, laingany ao, ota maro isan-karazany ao dia matory le fiangonana. Ry fiangonana malala an'i Jesosy Kristy, fotoana tokony hifoazana zao sy fotoana ilalaovana zao. Voalazan'ny ten'Andriamanitra Luka 7:10 hoe tamin'ny fotoana anankiray nanamboarany Noa samy fiara dia ny olona dia niaina tamin'ny fiainana isan'andro hoe nanambady, napakabady, nampanambady ny zanany, nanao trano, zany hoe tamin'ny fiainana ordinaire mihitsy. Fa tamin'ny fotoana anankiray nandeha ny antson'Andriamanitra taminao hoe midira amin'izay anaty samy fiara ianao ampidiro ny biby rehetrarehetra dia ampidiro ny olona zay efa tafomana dia Andriamanitra mihitsy nanidy an'io varavarana io. Tsy nampoizina ane zany satria amin'ny fiainana andavanandro mihitsy le izy hoe miasa, manao trano, manambady, mampakabady, mampanambady ny zanany, manao anserasera maro isan-karazany. Fa tamin'iny fotoana iny no nirindrina ny varavarana samy fiara. Inona ny tiana lazaina amintsika tsirairay avy? Mampiomana foana zay eto amin'ny miomana eona amin'Andriamanitra ao hoe mandalo ny eto tany, mandalo zao zavatra rehetra zao. Ary izahay dia natsona ho mpanafatsiny ny filazantsara. Filipiana 2:9-10. Izahay dia natsona hanambara le zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Izahay dia natsona hanambara le lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'iray fa tsy amin'ny lalana dia Jesosy Kristy zany, mba azon'ny olona rehetra fiainana ary mifantoka amin'ny Jesosy ireriany
ny filazantsara zay torianay mba azon'olona fiainana. Mampalahelo nefa dia zao, rehefa miaino ianao na mijery ianao na mamaky ianao ny fitoriana amin'izao vaninandro iainantsika zao ty volana novambra 2024 ty na ny eto a Madagasikara na ny eto amin'ny nosy manodidina na ny eto Afrika na ny any Europa na ny États-Unis manerana zao tontolo zao dia ny akamaroan'ny filazantsara dia filazantsara miodina amin'ilay teny tsisy kilema. Filazantsara efa lasa mifantoka amin'ny olona, mifantoka amina tokom-pivavahana, mifantoka amina mpanompon'Andriamanitra, mifantoka amin'ny resaka fahagagana sy fahitana, mifantoka amin'ny vola, harena, fananana sy maro samihafa ary mifantoka mba hiraikitra ny eto tany. Zay ny zavatra misy. Ka raha izay ny filazantsara enona dia matory ny fiangonana. Raha zay ny filazantsara raisina dia matory ny fiangonana. Raha zay ny filazantsara voizina ary raha zay ny filazantsara isakafoanan'ny olona rehetrarehetra dia le virjiny 5 tsy azony solika izy fa le matory. Le virjiny 5 tsy ho tafiakatra izy satria filazantsara an-tany zany. Kibony no Andriamanina, famenarany voninahiny, tsy misaina afa-tsy ny eto tany izy, tsy mieritreritra ny azy fijaliana Jesosy Kristy zay manafaka azy amin'ny fahotany izy ary mitondra azy ho amin'ny famelan-keloka, mitondra azy ho tonga azy ho zanak'Andriamanitra. Dia izay no mahatonga anay hanao fitoriana. Miditra amin'izay aho zany hiteny aminao hoe misy fitoriana zay ho atao ifantohana amin'ny rehetrarehetra nyresahako teo. Fitoriana anasanantsika rehetrarehetra izy ty ao amin'ny PK0 ao Sorano. Eto Antananarivo zany. Eto Antananarivo ao amin'ny PK0 ao Sorano amin'ny alahady 12 Desambra manomboka amin'ny 7 ora maraina. Iza no asaina? Ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka. Na iza, na mpitondra fivavahana, na olona tsotra, na tompon'andraikitra amin'ny androm-panjakana, na mpiasa-panjakana any amin'ny toerana misy azy any, na mpandraraha, na mpianatra, na tompona orinasa, na iza, na olon-tsotra, na olona manana andraikitra be eto amin'ny firenena, rehetrarehetra mihitsy tsy mifidy saranga, tsy mifidy varim-pananana, tsy mifidy varim-pahaizana, tsy mifidy atoko-pivavahana na atoko-pinoana, tsy mifidy faritra taona fa ho an'ny olona rehetra dia anasanantsika tsirairay avy io fotoana io eto Antananarivo amin'ny alahady 12 Desambra ao amin'ny PK0 Sorano manomboka amin'ny 7 ora. Ny loha hevitra dia hoe katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ antany. Izay no ahatonga anao hiara hiakatra amin'i Jesosy Kristy rehefa ho avy izy any amin'irao lanitra. Fa raha mifanohatra amin'io hoe mikasaka ny eto tany ianao ary misaina ny eto tany ianao taraiky eo ianao. Satria ny Jesosy tsy zavatra ny tany nitoriany taminao, tsy momba ny tany nitoriany taminao. Marina fa nampitombo mofo 5 sy azan-drano 2 izy nanovandrano lasa divay izy nampitombo ny mofo izy nanasitrana ny marary izy nanangana ny maty izy sy ny maro samihafa. Fa zareo ny faratapony taizany hafarany fahafatesana teo Kalvari. Ny fahafatesana teo Kalvari nandatsaka andrana ny adiovana namarinana nitsanganany tamin'ny maty, nahafatesany rehefa avy eo nitsanganany tamin'ny maty ary nakariny any an-danitra. Zay ny tena filazantsara le any an-danitra. Dia izay ny anasanantsika tsirairay avy zany. Tsy hoe tsy mirarahany eto tany sika. So dia ozy ianao inona koa zany zavatra manahirana be da be, zavatra mampizaly be da be, zavatra mampahory be da be, ny zavatra any ambony ahoana ary no sainko, zavatra any ambony ahoana ary ny eto ambany ary tsy hita zay anaovana anazy. Io eo ambany tsy hita zay anaovana anazy io misy ny mahatonga anahy teny anao hoe ny any ambony andra mian'eritreretiny, ny any ambony andra manasaininy. Fa any le kajin'Andriamanitra, any le sitrapon'Andriamanitra hoe le any ambony. Inona moa le any ambony zay? Le fiainana mandrakizay, le hiarahana amin'i Jesosy mandrakizay. Ampahany kely fotsiny le eto tany 70 taona na 80 taona, fa aoriana le 70 taona na 80 taona dia mandrakizay amin'izay. Dia io mandrakizay io na fiadana na fifaliana fitsara raha toa ka vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, na fahoriana fijaliana fahoriana mandrakizay raha toa ka nanao tsinitsinina le zanak'olon'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Rehefa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9 hoe Andriamanitra zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaimpona kovy ny zavatra rehetra. Io zanany lahy io maty dia nitsangana tamaty dia niakatra any an-danitra petraka eo ankavanan'Andriamanitra any ambony rehefa io no nomenanao, rehefa io no saintsainao, io no fiainanao anao omeny anao maimaimpona ozy ny zavatra eto tany.
ka tsy resaka be ny zavatra hitao tantsika fa lasa mandany lera be tsika raha hijery hoe ahoana ny fandraharahana, ahoana ny azolavola zao, ahoana ny afahana miaro ohatranitsy, ahoana ny afahana manangana dia tsy arava, dia hoe lasa nao fampianarantsika hoe ty loha ampandraraha fotsiny amin'ity fotoana ty ho an'ny resaka fandraharahana tsy inona resaka kajikajy, dia zay aloha ny fotoana amin'ity anankiray ity. Dia avy eo indray hoe resaka fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, dia zay indray aloha fotoana amin'ity. Dia ty indray fotoana anankiray ho an'ny zatovo, dia ty indray ho an'ny tanora, dia ty ho an'ny resaka couple sy ny maro samihafa. Dia ilaina aloha zany rehetrarehetra zany raha fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ilaina ny amin'ny tanora sy ny sisa maro samihafa, fa any amin'ilay resaka hoe vola no hifantohan'ny filazantsara, tsy filazantsara zay, ary tsy filazantsara ny Jesosy Kristy zay, fa ny fantohana dia Jesosy, ny fantohana dia Jesosy. Izy le any ambony, izy le any ambony, izy le any ambony, izy le any ambony, ary rehefa izy ny fantohana, rehefa izy no katsahina, hoy ny tenin'Andriamanitra ny Kolosianina hoe izy no fahafenoana, izy no fahafenoana. Zao vaninandro iainantsika zao manko dia vaninandro ny fitaka zany zao hoe, vaninandro ny séduction, zany hoe ao anatin'izay le séduction zay dia ao anatin'le séduction zay le fitaka ao amin'ny resaka fitoriana ny filazantsara. Dia tena be da be ny fitaka ny avako fa tena miteny amintsika, be da be ny lalana heverintsika tao marina, lalana heverintsika fa mitondra fiainana kanjo lalana makany amin'ny fahaverezana ny hafarany. Hoy ny ten'Andriamanitra ny miobolana any hoe misy lalana heverin'ny olona fa mahitsy kanjo lalana mitondra makany amin'ny fahaverezana. Ary dia zay le zavatra misy amin'izao fotoana. Mampatsiaro anahy koa an'le tantaran'ny Elisa tamin'izany fotoana hoe nanangona sakafo anao sakafo ny zanaka ny mpaminany, zanaka ny mpaminany mihitsy io voalaza io. Dia le zanaka ny mpaminany ireo nanao sakafo, avy eo dia rehefa naka le sakafo izy ohatran'ny hoe bozabozaka sy hanana maniry teny an-tsaha, dia naka voatangom-boalavo izy. Dia voatangom-boalavo io nalefa tao anaty vilany, dia rehefa nalefa tao anaty vilany io dia niteraka zavatra ratsy zany. Dia rehefa nanandrana ny olona dia izy hoe misy fahafatesana ao anatin'ny vilany ozy izy, misy fahafatesana ao anatin'ny vilany, sakafo mitondra fahafatesana ity. Inona nahatonga zay? Satria le voatangom-boalavo no nilatsaka tao, dia nanimba an'le sakafo rehetrarehetra, dia zay ninana dia natsapa hoe misy fahafatesana, mahafaty zany sakafo zany. Enoy tsara ny fiangonana malala. Ny zanaky ny mpaminany ozy izy no nandeha nanangona ny sakafo, dia naka voatangom-boalavo, dia napiditra an'iny tao anaty vilany, dia le sakafo avy eo lasa nisy fahafatesana. Zavatra misy amin'izao fotoana ara-panahy dia sahala amin'izay. Be da be ny zanaky ny mpaminany sy ny mpaminany antsoina hoe mpaminany santoka, izay sakafo mahafaty no haninao, rano mahafaty no sotronao, teny mamono no sotronao. Voatangom-boalavo iny voasoratra le any amin'ny mpanjaka, le any amin'ny tantaran'ny Elisa. Voatangom-boalavo zany hoe mpaminany any reo, zanaky ny mpaminany any reo, fa tsy rehetrarehetra hoe mpaminany zanaky ny mpaminany dia hitondra fiainanao anao. Ary zay le vaninandro iainantsika zao, ilay hoe vaninandro ny fitaka maro. Hoy ny apôstôly Petera zay hoe efa maro ny mpaminany santoka zay tonga eto amin'izao tontolo zao miditra ao amin'ny fiangonana. Nisy mpaminany santoka tamin'ny andron'ny zanak'Israely, dia fantatra fa hisy mpaminany santoka koa amin'ny vaninandro iainanareo zay hamily anareo, zay hanala anareo amin'le teny tsisy kilema, ary ametraka fahaverezan-kevitra, ametraka fijejojejona, ametraka fitiavam-bola mankarena, ametraka fitiavana ny tany, ametraka indrindrandrindra ny tena mahafadiran'ovana sy ny tena mamono, dia fandeferana ny amin'ny fahotana, anaiky fahotana, iraitsokombakomba amin'ny ratsy, ary lasa hanao ny tsara ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Ary eo le tena loza, eo le tena loza, ary eo le tena mamono. Dia zay zavatra zay zavatra misy amin'izao fotoana. Ny zavatra misy amin'izao fotoana dia zay hoe manam-poizina. Raha tokony hamelona, raha tokony hitondra fiainana, dia tao mamono, tao mandratra, tao mamotika, ary tao mampiraikitra amin'ny eto tany. Fa androany ny filazantsara omenanao dia filazantsara tsy hampiraikitra aminao amin'ny tany. Filazantsara tonga anao ankahala n'izao tontolo zao sy ny zavatra zao tontolo zao. Filazantsara tonga anao ankahala ota, ary tena ankahala ny petipetina avy amin'izao tontolo zao. Fa filazantsara ny Jesosy Kristy, fanjakan'Andriamanitra, dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa amin'ny fahamarinana, fiadanana, fifaliana vokatry ny fanamasina. Zany hoe le fanjakan'Andriamanitra dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy. Le fanjakan'Andriamanitra dia miresaka fahamasinana, fahadiovam-po, fandresena ny ota, fandresena ny nofo. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miresaka fahafenoana ny fanamasina, andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miresaka fitiavana an' Jesosy Kristy, ilay ivon'ilay fanjakana.
lay mpanjaka ao amin'ilay fanjakana, lay mahery eo amin'ilay fanjakana, lay mpapakatra ihany koa anaza ilay fiangonana. Dia tena hifantoka amin'i Jesosy ny filazantsara, tena hifantoka amin'i Jesosy ny fiainana, ary ny olona tena mifantoka amin'i Jesosy niakatra rehefa ho avy izy ny marao ny lanitra. Dia izay no fanasana tena tia napetraka aminareo zany hoe hanao an'io fitoriana io ny amin'ny alahady 12 Desambra. Manomboka amin'ny 7 ora ilay izy dia mifarana eo amin'ny atoandro eo dia manomboka indray amin'ny 2 ora. Fa anasako anao izy ray manontolo ny maraina sy ny hariva. Raha sanatria moa hoe ny maraina ihany ianao ny afaka, na ny atoandro ihany ianao ny afaka, ny hariva ihany ianao ny afaka, isaorana ny tompo efa misy an'izay. Fa ny tena tsara dia raha afaka manatrika an'izy roa ianao. Dia naiza naiza misy ianao dia asaina anao, na any amin'ny faritany ary ianao dia asaina anao hiakatra hamonjy an'io fotoana io mba azonao fiainana, na any amin'ny faritra any ianao any amin'ny périphérique Antananarivo any ianao maika moa fa eto Antananarivo sy ny manodidina ianao dia anasaina antsika rehetrarehetra zany ao amin'ny PK0 Sorano alahady 12 Desambra manomboka amin'ny 7 ora. Dia manentana anao avy amin'izany fotoana zany. Averiko ihany tsy hitonanao amina toko-pivavahana zay tsy hitonanao hitory olombelona aminao zay fa hanambara aminao zay le lalana sy fahamarinana ary fiainana, hanome teno anao zay mba hahafahanao mandeha indray any amin'izay asa fanomponao, any amin'izay fiangonana misy ianao, any amin'izay toerana misy ianao, raha toka mifanaraka amin'ny zavatra omena araka ny tenin'Andriamanitra ny any misy ianao, hitondra fanovana any ianao hitondra ny teny marina any ianao, dia hiparitaka ny filazantsara. Fa tsy hoe hanangona antsika ao amin'ny toerana iray foana, fa miangontsika dia mameno teny dia mandeha indray tsika miparitaka rehefa avy eo. Tsy misy rakitra, tsy misy fanentanana ara-bola, tsy misy mahasivana ny amin'ny hoe akanjo mianjaika be fa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tompoko dia fahadiovana sy fahatsorana. Dia fahadiovana sy fahatsorana zay amin'ny fotsotra, amin'ny akanjo tsotra no entinao amin'ny fotoana dia efa zava-dehibe zay. Dia zay no anasanantsika tsirairay avy, ary dia angatana ihany koa amintsika zay resy lahatra ny amin'izao fitoriana izao mba hatsiaro mibavaka, hanomana mibavaka, mba hiasan'ny tompo tokoa ny fotoana, hiasan'ny fanamasina ary zay fanelinkelenana rehetra, raha avy amin'ny fanaratsy, raha avy amin'ny nofo, raha avy amin'ny fahavalo rehetra dia tsy anakery, tsy anana fahefana zany, fa tena hoe hiasan'ny tompo dia hitondra fiainana indray amin'io fotoana io zay anasanantsika rehetrarehetra. Dia manantena ny ahitanao amin'izay fotoana zay manantena ny iaona sy hiaraka aminao mandritra ny fotoana ny alahady 12 Desambra io fa azo fiainantsika, azo famelomelomantsika, azo herintsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay velona sy mahery mahazontsika fiainana dia Jesosy Kristy zany. Averiko ary alahady 12 Desambra amin'ny 7 ora ao amin'ny PK0 Analakely Sorano, dia amin'ny 7 ora dia amin'ny 2 ora fanasana anao ny fotoana ray manontolo mba hahatongavanao ao tao amin'ny havana mantsakaiza rehetra, tao amin'ny mpiara-miasa, tao amin'ny manodidina anao zay tsy mahare an'izao nefa ianao mahare azy dia tao misy ho an'izay mitondra fiara dia misy parkina malalaka be ao ary amin'ny cheminot ary ny miditra ny fiara, na eto amin'ny fidirana voalohany eto amin'ny PK0 eto ihany koa dia misy toerana malalaka be ao hitoeran'ny fiara, fa tsy voatery hoe hijanona any Analakely ianao na hijanona amin'ny toeran-kafa any ambadibadika any, fa misy toerana malalaka be ao parkina gardé, parkina assuré tsara dia afaka miditra daholo ny fiara zay andehanantsika. Dia tsika mandeha tongotra moa zany dia efa tonga dia miditra amin'io entrée principale eo amin'ny PK0 Tanimena io. Tanimena moa zany Sorano, tsy ery amin'ny gare izy ry Sorano fa ity Tanimena mandrosolosy kely dia ao amin'ny PK0. Dia izay le filazantsara any fanjakan'Andriamanitra hoe mifantoka amin'ny Jesosy Kristy ao anaty fahamarinana, fiadanana, fitsaharana ary fifaliana, vokatra ny fanamasina. Ny fanamasina ny hiasa ary amin'izao fotoana dia hanome discernement ho an'ny tena zanak'Andriamanitra, ka hiala anary an'ireo sakafo rehetrarehetra misy voatangom-boalavo, fa hiverina amin'ny teny tsisy kilema, teny le mame fiainana, ary hanavaka ianao lay feon'le tena mpiandry tsara, hanavaka ianao hoe tia ny tena feon'le mpiandry tsara, tia ny feon'le mercenaire mpangaladrasy jiolahy, fa tena horenao lay feon'lay Jesosy Kristy, lay mpamonjy tokana, malemy fanasa tsy mpiavonam-po, lay ampiakatra anao rehefa ho avy izy any amin'ny lanitra. Fiadanana ny eo an'ny olona ankasitrahana voninahitra any amin'ny avindrindra ho an'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia, amen.